Madagascar underground izay no tolotro amintsika amin'ity atoandro ity tapa voalohan'ny fandarana fandraisana vahiny iaina no misolo tena an'izany Madagascar underground izany. Inona tsara le hoe Madagascar underground? Le Madagascar underground zany auberge de jeunesse izy io. Zany hoe raha ataontsika miteny anafoezana anazy toerana fifanenana tanora maromaro. Na aviaiza na gasy na vahiny ao daholo no mifanenany olona rehetrarehetra. Aiza misy azy? Any Antsahavolany misy anazy somary sarotsarotra aloha ny ahitana anazy, tsy de tena sarotra loatra fa ny olona moa zany somary sahirana mahita anay fa raha mahita ny za zao hanondro an'le izy zao de engany mba ho hitan'ny olona rehetrarehetra amin'izay le izy raha mahita ny tonga de raisinao daholo fa zay tonono io de angalantsika andefasantsika facture. Misy pubany reny zay tonono io. Raha mahita ny coco zao nareo de manaraka an'le lalan'ny coco iny foana miakatra manaraka an'le pavé ohatra ny andeha hiakatra aty amin'ny ITP ex-ambassade américaine tsy tonga any amin'ny ambassade américaine fa juste eo ampita ministère finance et du budget misy trano misy barreau maitso kely de ao Madagascar underground. Zany hoe ahoana nangalana vola ministère sy tsisy. Tsy fantatro indray aloha no mikasika an'izay. Ya, inavy ny activité anareo zany ao anatin'io Madagascar underground underbank io? Ny tena activité anay ao Madagascar underground aloha voalohany indrindra aloha zany mampa hoe auberge anazy le côté hostel no teneniko. Ama hostel anazy zany manana chambre zay ao, manana dortoir. De tena anisan'ny activité itiavan'ny olona mijanona aminay en tant que hostel aloha manampy be mihitsy zay amin'ny resaka voyage zany hoe raha ohatra ka andeha ho any tsy fantatro ho any Diego ohatra n'izy na hoe andeha ho any Morondava de manampy zay hoe ary mandray taxi borosy na mila tomobile ve nareo afaka manampy anareo zay ohatr'izany raha mila vol izy manampy zay. De ankoatran'izay koa raha ohatra ka ianao moa somary sahirana foana raha tonga amina toerana anankiray vahiny ianao tsy fantatrao hoe aiza ny aleha inona ny tokony ho hita de manampy zay ohatra ny hoe client anankiray tamina chambre anankiray tianay ampifanenana amin'olona anankiray satria mitovy ny destination tiandry zareo andehanana tsy leritreretinao ka mitovy ny destination tiandry zareo andehanana de manamboatra groupe zay ohatra groupe de vacances mihitsy zany hoe dans 2 jours na dans une semaine misy groupe de voyage mandeha makany Morondava ohatra de manampy zay constituer ny groupe io mba hampafinaritra ny séjourn'ny olona rehetrarehetra tsy manavaka io akory tsy hoe vazaha ihany no iorganisenay an'izany fa na malagasy ary ianao ka te handeha vacances mba hiaraka amina vazaha ohatra de afaka mandeha ianao tonga Madagascar underground de manana groupe ve nareo andeha vacances am'izao ho avy tsinana ny autre saison am'izao de somary miorganiser kely amin'izay zay. Le izy dortoir dikan'izay miaraka ao daholo ny fandriana maromaro zay mahatonga azy dortoir maromaro fa zany hoe misaraka ny dortoir an'ny lehilahy sy ny dortoir an'ny vehivavy zay fosakambany. Tsy maintsy de douche commune. Douche commune. De milahatra ohatran'ny any amin'ny lasy ity. Ohatran'ny hoe milasy zany. Ohatran'ny amin'ny lasy. De milahatra mihitsy raha tenena ohatran'izany le izy de ohatran'ny hoe tsy de tsara loatra hoe vazaha ve de ianao an'izany hoe ohatran'ny amin'ny lasy zany fa raha mahita an'le toerana tsy ohatran'ny auberge de jeunesse ny image ananan'ny olona amin'ny auberge de jeunesse mantsy ohatran'ny hoe endroit maloto dégueulasse ohatran'izany fa zay zany le concept nezahana namboarina tamin'ny nananganan'ny hostel io. Za raha manao auberge de jeunesse de mora zay takatra fahefahy mividin'ny tanora zay ve le cas? Le cas aloha tsy de azo lazaina le izy hoe mora be kosa aloha izy aloha tsy hitovy amin'ny toerana hafa hoe tena mora be fa d'abord mampatonga an'izy hoe somary ahoana kay zany ilazana zany moyen zany izy tena antonony tsara mihitsy izy tena antonony tsara mihitsy surtout an'le vazasakadao moa fiantsoantsika anazy eto backpackers ny anaran'le olona zany de mety tsara amindry zareo le izy mety tsara malagasy koa misy sakafo ao zany misy sakafo, misy restaurant, misy bar,
misy billard ao baby foot jeu de société raha te hisotrosotro fotsiny arany hoe tonga ao groupe d'amis dia misotrosotro dia milalao jeu de société manao billard tsy voatery hoe matory tsy voatery hoe matory ka fa mety afaka manao lasesta raha ohatra hoe milalao billard fotsiny fa tsy misotrosotro tsy mety mety satria billard anay payant tena marina fe nefa ianao ve moa hilalao billard dia tsy mba hisotro mihitsy fa dia billard fotsiny fe tsy matafiditra mihitsy anao raha vao tsy misotro aloha misotro zany fa fanontaniako dia zao hoe ankoatran'izay misy animation hafa ve zany ataonareo ao amin'ny Madagascar Underground saika adiniko ilay anarany betsaka mihitsy ilay animation ataonay ao Madagascar Underground tatoato zao zay nanao live mandray olona manao live zany dia ohatra ny hoe rapitso zao misy live ao i Minabolo Mako manao ao rapitso manomboka amin'ny 7:00 Minabolo Mako iza moa zany andao hoe rahantsika vetivety hoe iza moa zany Minabolo Mako zany Minabolo Mako amin'ny Madagascar Underground raha mpitso manomboka amin'ny 7:00 izy teo dia ao national fa fandehana izy io rakitra ny tatazana sa consommation no tatazana mihitsy ny amin'io prix d'entrée an'io concert any Minarapitso io zany 10 000 ariary dia paye en entrée mihoatra tsy ferany avy eo misotrosotro misy barbecue koa amin'io zavatra tsy dia tena fataonay matetika ao fa rehefa misy live zany ezahanay foana hoe miviser an'ilay clientèle zany hoe misy olona tsy te hihinana plat mexicain satria plat mexicain eo amin'ny restaurant anay dia mba manao brochette zay manao grillade sy fa izy io zany raha ohatra zao zazo ohatrany tsy hitako hoe andeha hoaiza raha amin'ny fialan-tsasatra lehibe dia mandeha makao zany miandriandry tatakao hoe zany misy za olo andeha hoaiza olo efa zazo any anosy be olo andao arany andeha azoko atao zany matory ao dia miandriandry vazaha tonga ao azonao atao mihitsy zany ka raha te hoe organiser anao hoe tsy hitanao hoe tsy mahita hevitra ianao zany manam-bola ianao andeha hanana voyage fa hoe andeha hoaiza ary tsy fantatro hoe hoaiza zao raha mandehana dia tao taminareo tao tsy haiko inony zavatra ny sotroko iny ohatran'ny tsy haiko ohatran'ny labiera izy nefa ohatran'ny tsy tena tsy haiko milaza azy Sura ve non fa labiera le izy ohatran'ny labiera ilay izy satria tonga dia mipipi avy eo ie labiera mihitsy ilay izy tsy haiko na hitanareo ny t-shirt anaovako Red Island Brewing Co izy ity zany labiera fait maison zany hoe ataon'ny vokary Madagascar Underground zay aloha zany tsy faninana amin'ny orinasa lehibe hafa mihitsy fa ohatrany hoe mba labiera-ny eo an-tanàna zany dia mampifaly ny olona zay mitovy amin'ilay hoe yaourt ihany izy ohatrany hoe yaourt maison fa ny anay labiera maison firy kay ny zakanareo nisan'ny olona tafiditra hoe matory dia na ohatrany hoe andeha atory ao zao dia mazaka 10 ny fandrinao na tsy 10 aloha ngambany fa rehefa tena dinihako eo amin'ny 3 eo fa le izy hoe raha ohatra hoe misy mpivady zao miaraka dia tsy maintsy tsarahana foana zany zareo ka tsy izany fa zay ne manana chambre privé eo e ay ve fotsy ny teny satria any amin'ny dortoir koa mpivadana iza kosa moa e fa raha tafidiny le saram-pandriana moa zay ve afaka aniny sao dia lasa mivady atarana zay izy miaraka amin'ny bandy ery ambadika ery ay misy chambre privé zany chambre privé manana chambre privé anakefatra zay dia misy ny suite aloha zany dia misy chambre familiale raha ohatra ka hoe efa mianaka izy na hoe plus de 3 personnes plus de 2 personnes zany dia amin'ilay familiale mety aminazy dia misy bungalow anankiroa bungalow io mahafinaritra kely tena tian'ny olona izy io satria ohatrany hoe tsy eto Antananarivo fa trano hazo kely mahafinaritra kely zay zavatra tena tsara amin'ity finaingo ohatra eo daholo ilay groupe dia mifanaraka hoe anjaranareo mandro sakafo androany zany
dia miaraka amin'le chef cuisinier ao dia zala mandro sakafo tsy mety animation be zany zany ka tsy vitsy ny olona nanao an'izany tamin'ny herinandro sa tamin'ny roa herinandro nisy groupena italiana tonga tao dia nifanaraka fotsiny zareo hoe ndao hietsena dia nandeha nietsena ry zareo a verina avany izy miaraka marona ngeza be dia nahandro sakafo izy be da be dia tena nizaraina ny olona rehetrarehetra hoe ty hatramin'ny olona ao an-dakozia ny any ambara ny olona rehetrarehetra tao amin'ny hôtely tonga dia nizaraina zay indray aloha manjafantatra isakiny misy animation live zany eo amin'ny Madagascar underground tsy dia tena hoe périodique ny live-nay ny tena marana fa ny ezahanay aloha zany hoe farafaratsiny indray mandeha isam-bolana mba misy live fa mihoatra tsy ferana raha ohatra ka misy olona anankitelo te hanao live mandritra nyity volana jona ty a dia afaka mandray zay moa zay koa eo manampy an'le olona te hirona amin'ny resaka mozika te hanosika zay tena mazava be zay teny aina zay a eo a-tsavola zany no fotoanantsika rahampitso voalohany volana jona tsy te hiaraka amin'ny finaingo dia rahampitso no miaraka amiko zahako no makandra rahampitso eo amin'ny Madagascar underground eo an-tsavola amin'ny 7 ny fampisehoana fa isika dia tonga dia makamaka avance kely amin'ny enina sasany dia efa tonga eo misokatra foana io zany latsinainy hatramin'ny latsinainy misokatra foana io isanandro zay zany efa mazavy zay reto ianareo any amin'ny faritany izay miakatra eto Antananarivo dia ao an-tsavola ny mandeha fa sady mahafinaritra eo be dia be ny zavatra hitantsika eo na ny atoandro na ny hariva betsaka amin'ny firavaka afaka ravahana